Mahafinaritra ny tisely radio anareo mandritra ty herinandro ty. Ilay tantara mitondra lohateny hoe tsy mifidy saranga. Nosoratany tojiny rina na ny rinandria. Ireo amelona ny tantara Iaina, Larissa, Felana, Hermana ary Tahiry Frederic. Nana Totosa sy ny kirakira ny lafin'ny teknika. Titoena Arnaja. Andro voalohany. Way, kosa daholo ny akanjoko. Fa iza ny nanao an'iteo? Fa ahoana koa izao e? Fa nareo ve tsy mijery mihitsy e? Jereo raha tsy lena hatrany anatiny mihitsy. Aika indri! Tena azafady kia, tsy fananiko ane iny e. Sady tsy napoziko koa ane hoe isy olona andalo e. Tsy manaiky an'izao koa sary feno soa. Aleo azerako daholo reto zavatra ireto. Zay. Antray kosa ki. Dia tsy mba misy fampiresana akory ve fa tonga dia ny fivarotako mihitsy ny siparandry ohatran'izao. Jereo raha tsy mba daholo ny entako. Ataovy andrikala. Raha mba nijery tsara izao ndry dia tsisy an'izao mihitsy. Mety davarikala vola merenana amin'ny fatoantoka. Tsy maintsy manolo andreto indray izany. Andraiky. Dia aiza nefa nahita. Fa tsy feno soa ary hitako mitsipina zavatra eo ambony arabe io. Tena izy mihitsy io. Aliarangana tonoko eny. Fensoa. Fensoa. Thomas, fa maninona ty koa ianao? Ka hitako sahirana be ndry dia tsy maintsy nanatonako. Dia izao hitandry izao. Fa leo aloha ndry sady apiko ihany. Okizao ry Thomas, jereo anie raha tsy aty amintsika daholo ny mason'ny olona e. Enao nefa ity jereo fa mahadio be sady mihaja be. Fensoa. Aza mirarana an'izany hoa. Raha andao tsika hiala eto amin'izay. Ao fa soloiko ireo entana potika ireo. Okizao Thomas kosa izany. Tsisy an'izany re ndrasa aloha isitona vola vetsivety isy amin'ny kiosikatsy. Io ve leso no ataon'ny lanamana. Tena menatra raha izaho teo aminao. Marina e. Jereo anie fomba fiakanjony e. Ohatran'ny ireny sipa avy any Ambayaka ireny. Andana ny lalanao zorany. Tsy hitako koa izay ataonao aty aminay aty. Jereo hery raha tsy miandry anao etsy fotsiny. Mba miteny fotsiny aho e. Sipa tsy haninona tsy haninona io ve leso dia irany. Tena manambany teny elaka. Tsy efa miteny anao ve zaho hoe aza idirana amin'ny fiainanay. Ndana ataovy tsara ny asanao. Tena aleo ary Thomas dia otika. Isaka miresaka izao ve zangatsika dia misy migafo ohatr'izao foana. Paroviana ary afa ambahanana ny tsaramasoandro e. Feno soa. Aza mbola mandeha moa e. Tsisy dikany aminao ve ny fisika eto e. Aleo ny vavantsy ty ho any. Fa inona ny tianao ambary e. Zany ve dia mbola mila hazavaina be aminao e. Tsy mba efa fantatra amin'izao fihetsiko izao ary ve? Thomas, tsy mpaminany any akory ka fantatra izay ao an-tsainao ao e. Eny ary, fa zao ary. Manam-pitiavana anao Maninona tsara? Zany hoa. Tiako ianao. Ary Thomas, okizao. Tsy afaka miaraka sika. Tsy hoe akory mifantrako na manao fitafy ohatr'izao dia moramora aminao nambabo Tsisy izany Sady aloha koa dia oty fa mbola betsaka ny zavatra ataoko any an-trano. Way, saika adiniko. Misaotra tamin'ilay volany nomenao iny. Dia atsaharo ohatreo koa ny fanampianao Lasa mampisy olana amin'ireo namanao. Lasa e. Fensoa. Andraso vetivety aloha e. Inona ary ty? Ary avelao ny tanako ka. Tena lasa ihany izy marina. Aleoko rangamody amin'izay any an-trano indray no mandinika ny tokony atao.
tena zao mihitsy ve le fiainako manahirana ka feno soa kely tranobongo kely aleo mahandro sakafo fa tsy lozako mandefa finana eto fotsiny. ode kely feno soa fa izy ndray ary zao mandondombaravara efa amin'ny andro hariva be zany sa ve Toma fa raha mbola iny kosa aloha zany dia omeko ny afatra indray mbola tsy ampiasaina angamba le teniko farany iny. misy olona veo aika feoana vehivavy tena efa manomboka tsy maharetsony kosa ny sofiko izany ko ho avy ay vely ay nareo kely vao mamalika fa inona mahavariana andry ao mandrosoa aloha kia ty an-trano avy eo tantarako andriko ka tantara ao amin'izay ary XL Radio manolotra ora ho anao mito atao vovonana. zay kile zavaniseho lasa makahala n'ilay tovolahy farany. tena mafy koa izy izany ary maninona nefa raha miresaka aminy ihany ndry dia tsy raharahiana izay vavan'ny olona any ataovy hoe mafy ndry efa tena mezaka kia tsy mety mihitsy ny saiko atanoany ihany aloha izany resaka izany fa aleo mba mahafinaritra indray ny resana iza ve dia efa zavatra mampalahelo ny tontolo andro indry dia mbola izao ihany ny afarany tsy aloha hoe mba asiana zavatra mahafinaritra sa ahoana hozy izy indry mety izany ka fa ahoana koa reny fikan'ny Toma reny ohatra an'ireny azonody reny ve ranga zao tapaka hatramin'ny famatsiana baky mondial mihitsy efa tsy atao magaga raha mbola tratrako aloha dia ataoko maivana ohatran'ny voromborona za tsy manaiky ambanin'iny izany zay mihitsy fa zao marina ahoana lesa dia ahoana marina izany programantsika arivaka tentako matsy efa mangidy toka mihitsy ka zay indray zao ny olana fa nga dia tena hoe tsy misy mihitsy any amin'ilay na dia 5,000 aza andrasa aloha jereko ny atao posiko ary misy tika tena hoe 5,000 fa nareo reto moa zany dia tsy mba eo afaka niova amin'io zavatra ataonareo io mihitsy maninona rehefa raha mba miova amin'izay tsy revany eny atiny andehanantsika ty fa hianatra akombo kely ty vava mipetsipetsiny io sao dia mahazo eo ka reto izay inona ary ty jereo raha tsy aty amintsika daholo ny masony ankizy fa nareo ro lava izany dia tsy mba azo alamina mihitsy ary leo hiditra any am-pianarana fa tsy atandremy sao dia miantso ao an-tsanahy manomboka androany dia tsy namanareo tsony mazava lasa koa natolotry ny XL Radio anareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe tsy mifidy saranga nosoratany tojiny rina na ny rinandria ireo amelona ny tantara Iain, Larissa, Felana, Hermana ary Tahiry Frederic Nana Totosa sy ny kirakira ny lafin'ny teknika Titoena Arnaja